iny moa zany ka mikasika ny ambanja intsika tamin'ny monsieur Judicaël teo izay karapanondro fosika 480 nanao infiltration izy nahafantarany an'izany fa raha ohatra ka tsy nahazo renseignement ary hinoko fa betsaka ny tanàna ohatran'izany zay tsy nahazoana renseignement dia voazara soamantsara le karapanondro rehetra dia lasa betsaka zany azo eritreretina fa na amin'ny tanàna hafa dia voazara ary iny arany hita nefa nizotra milamina ihany ny fifidianana tsy nisy zavatra hafahafa ino tamin'ny nikany ambanja iny nefa nisy an'izany tao ambadika tao dia izay PSD moa zany tena nanara-maso tamin'ny alalan'ny ratsamangaika teny amin'ny faritra rehetra ny fifidianana ka nahazo tatitra ihany koa betsaka tany amin'ny distrikany Mahajanga faharoa Andranotakatra vao maraina ny andro dia efa feno ny urna anankiray zay aloha ny eno Mahajamba koa ohatran'izany Mampikony nahazo tatitra izahay fa misy bureau de vote efatra any Akomadia zay le anaran'le tanàna zay tsy tanteraka zany le fifidianana no ny asandahalo nisy nanafika ny tanàna dia tsisy olona nifidy ka akory ny agagany le solotenany PSD any antoerana rehefa tonga tany amin'ny SRMV dia nisy nifidy ihany satria nisy PV dia 100 ho an'ny candidat laharana fa 13 ny vokatra rehetra tamin'le bureau de vote tsy nisy fifidianana noho ny fanafiandahalo dia ahoana zany no atao anekena zavatra ohatran'izany zay le hita fa le tsy hita zany azo heverina fa be da be ka ahoana moa zany ty angalana fanjakana ty zany dia sanatrikabary fanolanana ohatran'ny fanolanam-behivavy ka izy ty ane tsika rehetra no tsy maintsy mbola hiavaneo ihany ka zany jery ihany an'le resaka Miami ty zavatra possible be le satria nataondry zareo tany Sénégal misy ina moa zany reportage tany a Sénégal mikasika hoe fanaovana asa betsaka kanefa zao miteny zany ry zareo hoe afaka manao an'izao zay eto Sénégal satria misy stabilité politique zay filoham-pirenena miala eo dia ampilaminana mamindra fahefana amin'ny filoham-pirenena tonga manaraka eo ka zay no mahatonga hoe afaka atao le asa fampandrosoana fa raha izao ny anaovantsika azy dia mampalahelo ny antony mampalahelo amevanina atao tsinitsinina daholy ilay zavatra mamoafady rehetra rehefa avy aty amin'ny K25 izy io ane tsy hoe hiady tsika zany hoe miady normal ao anatin'ny fifidianana fa izay tonga eo raha ohatra ka lany amin'ny fomba demokratika dia filoham-pirenena malagasy za zao ny voalohany iaraha-bazy raha ohatra ka amin'ny fomba demokratika fa dia lasa ohatrany hoe candidat mpanjakana mihitsy zany le candidat laharana fa 13 izay tamin'ny 21 avril nanomboka le karazana fanolanana io oka hotsorina fa fanolanana izay tsika rehetra zany variana fa olona candidat miandany no nomena ny fanjakana mpikirakira fifidianana zany ane zavatra efa tsy normal anefa dia ny HCC ihany no tena nanamasina n'izay zavatra zay nangina daholo tsika satria tsy nanam-po kay zany nanomboka teo efa nandeha le asa fikirakirana le zavatra fosika rehetrarehetra hoentina any amin'ny fifidianana ary tsy magaga le candidat raha isaky miteny any anatin'ny débat dia tsy maintsy lany efa gaga ihany ny sofina amin'ny malagasy maheno an'izay fa teoriana rehefa mahita an'le zavatra mandeha dia tena mazava hoe ay zao zany ny antony ilazany fa tsy maintsy lany satria efa betsaka le zavatra ankoatrany hoe namena baiko ny chef district sy ny karazany efa tao daholo zany ny resaka fikirakirana ny zavatra rehetra mba hanodikodinana an'le fifidianana le safidim-bahoaka ka asa na tara na tsy tara zany mihevitra hoe mbola tsy tara raha ohatra ka voalohany miresaka faharoa mba tsy mitongilana be ohatran'izao le CENI fa io ane nahatonga ny président Ravalomanana niongana tamin'ny 2009
satria nisy lolompony 2002 oka mba tadiditsika misy resaka famindram-pahefana tsy normal atao ka ny vahoaka nanana lolompo dia zao zany ny resaka mandeha hoe voafidim-bahoaka voafidim-bahoaka fa misy antsasaky ny vahoaka ihany koa resaka 3% ny mety différence eo ka ny antsasaky ny vahoaka amin'io lisy mpifidianana zay lazaiko fa efa hafahafa io satria ny antsasaky n'io dia olona maty ny antsasaky ny vahoaka manana lolompo dia ahoana ny heveritsika fa isy ny fampandrosoana ka mba manana responsabilité ihany tsika any amin'ny CENI any amin'ny HCC ka za dia miteny fa raha zao no ekena dia ho crise indray rehefa vita ny fifidianana satria dia misy lolompo sy ratra amin'ilay vahoaka antsasaky ny firenena malagasy dia lasa tsy ho an'ny rehetra indray zany le izy fa mitanila zany foana ny ainantsika eto dia mbola zany foana ve ka raha ohatra ka mbola misy fandraisana ndraikitra azo atao ry CENI amin'ny alalan'ny fijerena ny fiainan'ny malagasy ho avy sy ny fialana mikorontana dia mba manao antsoavo izahay ataovy tsara ny fijerena henoy ny olona mitaraina fa azo atao zanakikala hafa foana lasa misy karazana gasy anankiroa karazana anankiray rehefa mitaraina dia lazaina hoe marina karazana anankiray zany tsy mendrika na daroana na vonoana satria efa nisy koa ny endrika famonoana misy maty mihitsy misy an'le Andriamatoa Alaoia avy any Morondava zay filohan'ny KMMR ny daroana zay tsy fantatra na ho velona na ho faty misy le tany Ankazoabo izay marina fa nolazainy tao amin'ny numéro 13 zany tany anatin'ny Facebook fa tsy marina fa Tim dia nomevanina le vaovao kanefa dia marina ary maty ary nitifirina dia lazaina hoe tsisy idirana amin'le resaka fifidianana le izy fa maninona vahoaka malagasy mitovy amin'ny rehetra dia mendrika ve hoe amevanina ohatran'izany misy vonolona ny olona dia any tany a Fort Dauphin nisy vonolona tany a Mahabo nisy vonolona ka 25 foana no mitaraina fa amevanina foana zany ane tena mitondra frustration ka zay zany niany mba teny hoentiko eto ataovy mitovy le vahoaka malagasy satria anareo ny amin'ny fitondrana ampisehoany maneutre ampisehoany maray aman-dreny fa zay ihany no antoky ny fandriam-pahalemana amin'ny fiainantsika rehetra rapitso sotra ny atoko PSTV toko manantena fa mbola ampy zay resaka hoe fa antso na interpellation tanareo zay manantena zay le teny manantena fanantenana tsy maintsy misy ny teny hoe ampy na tsy ampy io arakaraky ny réaction an'le olona nanaovana interpellation misy ny fangatahana nandeha misy ny fitarainana be dia be raha ohatra ka mahay mifampiaino ka misy réaction zay tena réaction mitombona fa tsy hoe any amin'ny tsizy indray ny gazina any amin'ny imprimerie nationale inona moa ny zavatra gazina any ny karapanondro fosika ny mandeha tokony izay ny tadiaviny fa tsy le imprimerie manao karapanondro tena izy atao amin'ny roa andro ray andro ao alohan'ny fifidianana no anaovana geste technique fotsiny hoe gaz ny dihinina zao mivokatra reny zéro mandehandeha any le firofon'izay le 4,7 any ambanja tsisy olona nanao ininona ka tokony zany mba ho izy na teny mihentitra na action mba hoe manomboka zao tena anao zay fikarohana rehetra mikasika an'izany fa tsy normal zany tokony anao an'izany ane le ray aman-dreny ka arakarak'io na tara na tsy tara fa zahako dia petraka mba ho ray aman-dreny ihany koa ka tsy maniry ny misy ny korontana eto amin'ny firenena